composantes premières que constitue cet atelier d'échange entre les investisseurs, les communautés concernées par les investissements et la société civile ait vraiment lieu dans un esprit de dialogue et d'ouverture. Voketo daholo ny mety ho engagement na andraikitra ho raisiny tsirairay eo amin'ny sosokevitra hoentina any amin'ny fanatanterahana izay tanjona izay ary raha ohatra ka mety azy tsy vita androany moa zany fa vao manomboka dia anao an'ilay antsoina hoe sata ho an'ny fampiasam-bola mitsinjon'ny zon'olombelona sy ny resaka zo amin'ny fananantany dia manarak'izay mbola hotohizina ihany koa satria ity initiative niaraka tamin'ny ONU dia hotohizina any amin'ny resaka fiferesahana fanjakana satria nieritreretra koa fanjakana anao karazana atelier izay anohizana zao initiative zao. Inona zany tena ataon'ny ity zany vao manomboka somary tara moa aloha fa ny fanoloana ny resahako teo dia hoe hitady vahaolana mba hisy fiantraikana any amin'ny vahoaka ny resaka fampiasam-bola mba teny tanteraka zany hoe fampiasam-bola ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara fa tsy hoe fampiasam-bola dia tsika tsisy tombony mba ho an'ny Malagasy fa ho an'ny olona nivelany mahazo azy tsy sanatria manavakavaka amin'ny teny an'izay. Dia anisan'ny zavatra anisan'ny teboka maromaro tsika mba hiditra any amin'ny fotoatany izy zany tsika dia ny hoe anisan'ny zavatra manahirana eo amin'ny fampiasam-bola dia tsy fijerena ny zo tsy voasoratra amin'ny fananantany. Matetika dia milaza ny olona fa rehefa tsy manana taratasy tany ianao dia lazaina fa tsy tokony fa raha ny lalàna ny vakiana tsara sy halalinina dia tsy mitombona izay satria ny hatramin'ny taona 5 dia mazava fa ny fipetrahanao amin'ny tany tsy vita titra ary tsy eo ambonin'ny tanympanjakana dia ary tsy eo amin'ny tany voatokana ihany koa dia midika fa manana izay tsy hoe fiheverana fa ho tokony na présomption de propriété privée. Io zavatra io no tsy voajery rehefa manao an'ity fampiasam-bola ity kanefa tamin'ny andro fanjanahantany ary tamin'ny lalàna 1970 dia namea karazana fahafapo an'ireo tany efa nidimbiasan'ny razana eny fa tamin'ny lalàna tamin'ny andron'ny présomption de domanialité zany hoe fiheverana fa ny tanympanjakana daholo dia ny fanjakana daholo ny tany dia name ihany koa hoe fahafahana ahafahan'ny olona mahazo tany tamin'izany fotoana izany dia hoe tsy maintsy manao fanamaitisa amin'ny lany dikan'izay famporisihana ny olona hampiasa ny tany ka izay fanajariana sy droit de jouissance zay no mivadika ho droit de propriété taty aoriana izay tsy voajery fa sanatria nga ohatran'ny hoe variana na mbola tsy miova tsara ny fomba fijery ka eo ny tokony hojerena satria ny malagasy ihany koa dia tsy manana an'izay civilisation-ny vava sy ny sofina moa antsika malagasy indrindrindra fa ny tontolo ambanivohitra mianina amin'ny resaka sy ny pirofo ataon'ny manodidina hoe andrakoto le tany eo ny tsy voajery ao anatin'ity resaka fampiasam-bola ity ary rehefa tsy voajery zany dia voatotohana ny zo maolona zon'olombelona zon'olombelona voatotohana satria nahoana mazava fa isika aloha dia nanao ratification amin'ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ny resaka zo ara-économique, sociale ary kolotsaina dia ny pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels raha mijery an'io sy ny déclaration universelle des droits de l'homme dia ny fananana dia zo fototra ary tsy azozonozonina ary raha le pacte nijerena dia milaza fa manana zo anana fiainana sahaza sy ety ary manana zo iaina sy malalaka sy androso ny olona tsirairay ary adidin'ny fanjakana zay raha raisina indray ny lalam-panorenana amin'ny andininy fa 17 izay mety mampiatra ny pacte internationaux sur les droits économiques et sociaux et culturels raha dinihana nefany ny antotanisa dia mbola mahantra malagasy tsy tsika reto no dia tsipaka an'izay fa ny antotanisa rehetrarehetra ka izay no tanjona ny atelier ity hoe ahoana no atao mba hisiny ny fiarah-miasa mba teny hiteraka ho an'ny tombotsoany rehetrarehetra ary ny toe-tsaina ao anatin'ity atelier ity dia tsotra ifampiresaka tsy sanatria dia hifanometsiny fa hifampiresaka hitady ny vahaolana samy manana ny contrainte reo entité anankitelo eo fa tokony hifampiaina ary mahafinaritra dia nanaiky hifampiresaka fanombohana satria zavatra ity
dia tsara raha toizana satria tsy vita indray mandeha ny resaka tsara hitondra ny fijoroana vavolombelona na témoignage rehefa avy eo. Anisan'izany ny ao akatim-bahoaka, anisan'izany ny any Soalala, anisan'izany ny any Fort Dauphin, anisan'izany ny any Ambatovi, anisan'izany no ka maromaro hitondra izy ampahendrena teny ny zava-misy ary hitondra sosokevitra ihany koa fa tsy sanatria no torako fotsiny dia hitondra ihany koa ny investisseur amin'ny fahitany amin'izay zavatra ho lazain'ny olona eo sy ny mba mety olana ihany koa mahazo an'zareo ary ny fanjakana koa dia hitondra izay resaky izay. Ireo solitena fikambanana mahakasika ny fitrandrahana sy fampiasana ny arenakibon'ny tany. Ireo ny GEM, ny solitena ny nasaina fa tsy haiko ny efa ao ny solitena. Ireo any amin'ny opérateur économique sy ny investisseur ary ny communauté izay voasolitoerana ny solitena ny communauté locale indrindra amin'ireo toerana misy olana amin'izao fotoana izao. Tsy voandroany izy ity fa nisy fanomanana ary nisy fanadihadiana natao teny amin'ny terrain zany nanao ny fanadihadiana rehetra mikasika ny zava-misy. Nisy ny communiqué nataon'ny sehatrongonana ho an'ny fananantany dia niainga tamin'ireny nanapahakevitra hoe tsara raha misy ny fionana amin'ilay olona anankitelo fa tsisy afa-tsy ny fifampiresahana fa sy ny fifanomezantsy tsy mahavaha olana. Izay zany ny dingana anarahana niaraka tamin'ny firenena mikambana dia eo amin'izay fijerena zoma olona izay no resahana eto kanefa koa hijery ihany koa hoe zoma olona koa ny androson'ny tsirairay eo amin'ny fiainana dia nijerena hoe hitondra soa ny malagasy rehefa mampiasam-bola fa tsy sanatria dia hitondra fahantrana koa sanatria vary. Soratra ho amin'ny malagasy ny tany matetika any ambanivohitra eny fa na dia nisy ny fanamorana raha ny fahazahoana taratasy tany olona betsaka ny tsy manana taratasy tany dia matetika tsy voajery io zotsy voasoratra eo amin'ny resaka fanomezana tany ampiasainy ny mpamatsy vola mpampiasa vola menatsiny dia lasa misy disadisa atsony izy tsy jery an'izay tsika hoe inona ny vahaolana, aiza ny fotsotry ny olana, ahoana ny fomba mahana ny olana. Izay zany ny tanjony ty atelier ty ary tsy vita androany fa dingana anankiray entina ho fanombohana ampahafantarina zao tontolo izao hoe afaka miara miresaka ireo antanatohatra anankitelo ireo fa tsy sanatria ndeha hifamaly lafy zao. Ka dia ny tanjonay dia mba hisy charte na dina hifanaovan'ireo olona anankitelo ireo, dina charte amin'ny resaka hoe investissement respectant les droits humains et les droits fonciers dans l'objectif de développement durable. Zay zany ny tanjony dia ao anatin'ny charte eo manana andraikitra daholo eo anankitelo eo. Inona ny andraikitry ny tsirairay ho fanatanterahana azy. Izay zany ny finalité izay tsy ho vita androany izay texte zay fa mbola hisy fotoana hafa ao anatin'le processus isan-karazany nanaovana azy.